Falemiraba tsika rehetra ny atokantrano ny afinatratry zoma voalohany volana mety ary anonana ny fiadanan'ny tompo amintsika mialalan'izao mofinaina izao. Ny mofinainantsika anio dia ny Koritianina voalohany toko fahaenina, Koritianina voalohany toko fahaenina ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Koritianina voalohany toko fahaenina ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Akitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany dia afaka manara. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety ho andevozin-javatra na inona na inona. Ny anina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny anina. Nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roa, fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fitsangatsangana fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'ny Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'ny Kristy va ka ny olotra izany momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatry izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy, fa hoy Andriamanitra ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mansila ny fitsangatsangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelany tenany ihany, fa ny mpitsangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanamasina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ny Korintianina dia isan'ny ataontsika hoe matetika nanaran'ny apôstôly Paoly. Matetika nanaran'ny apôstôly Paoly izy no ny karaza-pitondratena tsy mety izay niaina ny vahoaka na ny kristianina na ny fiangonana tao Korinto. Nifamatotra be loatra tamin'izao tontolo izao ny fiainan'ny mpiangonana tany Korinto. Marina loatra fa vahoaka iray ihany no ao anatin'ny fiangonana tany Korinto sy ny vahoaka izay miaina ny fiainan'ny Korintianina. Misy fomba fiteny mihitsy tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly hoe matoateny manao hoe manao ny fomba fiainan'ny Korintianina. Ary izany fomba fiainan'ny Korintianina izany dia fomba fiaina izay fantatry ny ataontsika hoe ny akamaroan'ny mpiarabelona tamin'iny Azia Minora iny. Fa fiainana izay manao zava-dehibe ny filipana aza. Manao zava-dehibe izay mahafinaritra ny tsirairay na mahafinaritra ny tena. Ary eto indrindra no anankiray izay anaran'ny apôstôly Paoly mafy ny Korintianina. Anankiray izay ataontsika hoe fomba fiteny devizin'ny Korintianina ny hoe ny zavatra rehetra azo atao. Tena nahazatra ny Korintianina mihitsy fomba fiteny tao Korinto ny zavatra rehetra azo atao. Ary dia io toe-tsainy mihitsy no everin'ny apôstôly Paoly fa tsy mifanaraka amin'ny filazantsara. Ny fampiasan'ny Korintianina ity teny ity hoe ny zavatra rehetra azo atao, dia ny fampiasany sy ny fiainany azy dia tena tsy mifanaraka tamin'ny fanahin'ny filazantsara. Ary hoy apôstôly Paoly hoe ny zavatra rehetra dia marina tokoa fomba fiteninareo, ary marina ara-pilazantsara ny hoe ny zavatra rehetra dia azo mibeno atao ao amin'ny tompo izy. Raha ao amin'ny tompo izy, ny zavatra rehetra dia azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra akory ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao, fa za kosa dia tsy manaiky ho andevozin-javatra na inona na inona. Raha tory afako ity andininy faharoambin'ny folo ity fotsiny, no ain'ny kristianina ny aina azy dia tena olona ilain'ny fiarahamonina izy. Amin'izao androna antsika izao dia tena zava-dehibe indrindra ho antsika malagasy dia tena ilaina mihitsy indray ny hamerenantsika fanontaniana ny amin'ny hoe ahoana izany hoe miaramonina aman'olona.
ahoany za miara-miaina ao anatina fiarahamonina ka misy olona miara-miaina aminao fa tsy hainao rery. Raha toa ka tsapan'ny kristianina ity zavatra miaina ity andininy ity fotsiny kristianina rehefa komprana tsy ataoko hoe fotsiny izy ity fa tena mibaiko ny etika na nitoetra kristianina mihitsy ny hoe ny zavatra rehetra dia azoko atao fa zao tsy ny zavatra rehetra akory ny mahasoa, ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra akory no no manindry na maritry ny fahafahana fa ny zavatra rehetra nataoko raha mety ho manandevo aho. Zany rehefa malala dia eto ary misy lafin-javatra roa mazava tsara. Zavatra rehetra azoko atao fa ny zavatra rehetra tsy mahasoa. Inona dika zany ry havana? Ny teny hoe ny zavatra rehetra azoko atao dia matoateny grika anankiray izay midika nyity hoe ny zavatra rehetra azoko atao ty dia midika hoe zoko. Dia hoe zany hoe zoko na hoe ara-dalàna. Io zany ny lojika ny koritiana dia manao hoe zoko nge ny manao an'ity, ny lalàna dia manao hoe ity zavatra ity azoko atao, ny lalàna dia miaro amitsy ary eo ampanaovana n'ity zavatra ity. Ary Paoly eto rehefa malala dia tsy mipetraka amin'izay lojika ny lalàna izay mihitsy. Paoly eto dia tsy manaiky hipetraka eo amin'ny lojika ny mpanao lalàna ka miadevitra amin'ny koritiana ny amin'izay zony sy tsy zony. Tsy zay ny tian'ny apôstôly Paoly lesahana eto. Paoly zany eto raha mitodika amintsika sa mitodika amin'ny fiangonana dia tsy mitodika amin'ny hoe zonao sa tsy zonao. Tsy zay ny olan'ny apôstôly Paoly. Fa ny mahandrefin'ny apôstôly Paoly eto dia ny hoe mahasoanao sa tsy mahasoanao. Marina fa azonao atao zonao tokoa ary arovan'ny lalàna ianao eo ampanaovana azy. Ary tsy diso eo anatrehan'ny lalàna ianao eo ampanaovana azy fa izao tsy mahasoa izy. Betsaka rehefa malala no heverin'ny mpino fa zony fa nefany tsy mahasoa. Ary io no mamarina ny tenin'ilay nanorina fikambanana tilina anankiray ny Baden-Powell. Hoy ny teny manao hoe alohan'ny hitakinao zo dia fitaorona didinao. Aza maika mitahaka zo hoe inona ny zoko araka ny lalàna, inona ny tokony atao amiko, inona ny tokony arovana. Fa izao aloha i Baden-Powell fataro aloha ny adidinao. Ny adidinao ny zavatra tokony ataonao, ny tokony ho lasa aloha ny zavatra tokony atao aminao. Ny zavatra tokony ataonao ny lasa aloha ny zavatra izay takinao. Izay toetrany izay rehefa malala ny tiany Paoly ao anatin'ny sain'ny mpino. Tsy ilay lojika ataontsika hoe lojika nalalàna izay iainantsika kehitriny ary efa niainan'ny koritiana ny hoe ka zange zao ny zoko ina moa ny fahatsoko raha manao an'izao. Fa hoy ny apôstôly Paoly manao hoe tandremy tsara fa fandrika izany. Fandrika satria nitory fitiavan-tena. Fandrika satria mampanadino anao ny tena antom-pisianao marina. Fa ny apôstôly Paoly manao hoe tsy zay rehetra azo atao akory dia mahasoa avokoa. Eto zany ny apôstôly Paoly dia tsy mipetraka ho mpanao lalàna fa mipetraka ho mpitaisa. Ary mitaona ny sain'ny kristianina hanlanjalanja olon-dehibe fa tsy zaza. Ny olona manao hoe ny zavatra rehetra azoko atao dia zaza izy. Zany hoe ny lalàna no mibaiko azy hoe inona ny tokony ataoko. Zao zany lalàna, zao ny lalàna, ty miaro ahy, ty tahaka izao. Fa rehefa mipetraka kosa manao hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra mahasoa, amin'izay fotoan'izay dia miakatra kokoa. Ataontsika hoe ny farim-pinoana na ny avon'ny finoana ilay mpino. Ka tsy ilay lalàna intsony ihany hoe ity azoko atao satria izao no lazain'ny lalàna. Fa efa manamaritrefy azy izy dia ny hoe mahasoa sa tsy mahasoa. Zany hoe eto zany ny apôstôly Paoly dia mitaona antsika rehefa malala tsy hametra-panontaniana ny amin'izay hoe tokony ataoko sa tsy tokony atao, ny amin'izay hoe inona azoko atao sa tsy azoko atao, tsy zay fa hametra-panontaniana amin'ny hoe nahoana, inona ny dikan'ity zavatra ataoko ity, mitondra inona ny akon'ity zavatra ataoko ity. Izay fandanjana ataontsika hoe ny akony izay dia mahampino, izay maha olon-kendry sy maha olona mieritreritra. Tsy hoe manao zavatra fotsiny
fa mandranjalanda tamin'ny hoe inona ny akony ty zavatra ataoko ty, inona ny akony ty fihetsiko ty amin'ny hafa, amin'ny tenako, amin'ny manodidina fa tsy hoe satria zoko ty de ataoko fotsiny, na satria ty tsy zoko de tsy ataoko koa asa. Fa eto ny apôstôly Paoly de tena mampianarantsika mihitsy le afaka malala hoe ny zavatra rehetra azonao atao fafantaro, satria ianao mahafahan'i Kristy, fafantaro ny akon'izany, ny vokan'izany. Fafahana kristianina no resahan'ny apôstôly Paoly eto rehefa malala, de fafahana kristianina tsy hoentina manaraka ny nofo akory. Fa ny faharoa tenin'ny apôstôly Paoly de ity riavako izy manao hoe ny zavatra rehetra konge azo atao e, fa tsy ny zavatra za tsy andevin-javatra na inona na inona. Ny fetra faharoa de zao riavako malala. Fetra voaloha zany dia ny fetrany hoe mahasoa sa tsy mahasoa la zavatra ataoko ty. Fa ny fetra faharoa de ny hoe sao de mieritreritra hoe afaka manao ny zavatra rehetra de afaka, kanefa kay afaka manao ny zavatra rehetra fa ny ambadika le fafahako manao ny zavatra rehetra andevin-javatra. Zany hoe za mieritreritra fa afaka kay tsy afaka fa andevin-javatra. Hoy ny apôstôly Paoly ny zavatra rehetra azoko atao fa izao tsy tokony ho andevozin-javatra. Inona manosika anao anao ilay zavatra anankiray, fihetsika anankiray na manosika anao anao an'iny zavatra iny. Toy ny apôstôly Paoly manao hoe raha toa ka ny fahafahanao hoetretinao hoe mahatonga anao manao an'iny kanefa ianao andevozan'ilay zavatra de tsy afaka ianao zany. Ny apôstôly Paoly zany afaka marana de mampianatra antsika fa ny fetra ny fahafahana de tsy mitondra ny olona ho any amin'ny fanandevozana akory. Ny fahafahana tsy mitondra ny olona ho any amin'ny fanandevozana indray akory. Efa nafahan'ny tompo tamin'ny hazo fijaliana isika tamin'ny rano, fa tsy mitondra antsika kosa zany ho andevo indray rehefa avy eo, ho andevo n'izao tontolo zao. Satria no hafahan'ny tompo dia lasa andevo indray rehefa avy eo. Misy tantara kely zay toam-pamaranana tantara amin'ny tononkalo nataon'ny Jean Arvony. Le tononkalo nataon'ny Jean Arvony io fahafahana anaty vala ny lohatenin'ilay tononkalo. De hoy Jean Arvony raha amboariko amin'ny fomba azahoantsika azy. Ndray maka nisy tovolahy anankiray ndresaka tamin-dreniny nanana ondry izy io sa osy hoy ny fafana olay tononkalo fandaharam-pianaran'ny kista classe de seconde nataona faharoa taona vitsivitsy lasa zay. Dia olay tovolahy kely ny teny tam'ilay reniny hoe manao hoe novahako ny fatoran'lay zanak'ondry na lay ondry novahako de rehefa novahako ny fatoran'lay zanak'ondry de faly tsisy tahaka zany izy reny. De ole reny manao hoe nentina nataonao anaka, tena nentina nataonao fa zao idio ny vavahady, ataovy tsara hidy ny vavahady. Tamin'ny fotoana io mantsy de nisoratana tamin'ny fotoana ny fanjanahantany, zany hoe sarisary-pahafahana ny tiany Jean Arvony tantaraina amin'ilay tononkalo. Zany hoe mody natao hoe afaka lay zanak'ondry lay zanak'osy, mody natao hoe afaka fa afaka tamin'ny apahana izy, fa afaka ao anatina kijama ihany, tsy tena afaka tanteraka izy, afaka ny fatorana voalohany, fa izao ny tena tsy tena afaka izy fa voafehy ao anatina tamboho na ao anatina kianja izay fahafahana tiany lay mpabahazo ho azo natao ihany no atao. Zay rehefa marana fantrika amin'ny fafahana. Indray ny kristiana mieritreritra manao hoe afaka izy fa nefa fafahana anaty vala ihany. Zany hoe lay mpakafanahy de miteny hoe nonge afaka manao zavatra rehetra ianao fa nefa fafahana anaty vala ihany. Ny fafahana nataon'i Kristy de tsy fafahana anaty vala rehefa malala, fa tena fafahana izay ahafahanao mivoaka ny vala io ka mandeha manompo ny hafa. Ary indraindray izay ny veritsika io fafahana. Veritsika manao hoe tsika ao anatin'io fafahana voafetra kely io ihany hoe za de atao anatin'ity fiainako ty ihany. Fa ny tena fafahana rehefa malala de ianao afaka manompo ny hafa, ianao afaka manome ny hafa, ianao afaka manolotra ho an'ny hafa, zay ny tena fafahana. Tsy ianao afaka manao zay mahafinaritra anao, zay ny voalohany hoe fafahana, fa ianao afaka manao zay mahafinaritra ny hafa, io ny tena fafahana.
zay mahatonga ny tompo teny hoe aoka samy namany samy anao mihoatra no niterany avy atao zay hitondranao fifaliana ho an'ny namanao ny atao hifahafaha ny antony nafahan'ny tompo anao dia tsy ho an'ny tenanao voalohany indrindra ny tompo no miantoka ny fifalianao fa ianao kosa fiasana tiany tompo hitondra fifaliana ho an'ny hafa ary amin'iny fifaliana hoeninao ny hafa iny dia manjary fifaliana ho anao zay ny fahafahana zavako malala ny fahafahana tsy fahafahana hoentinao manompo ny tenanao na maika ny tompo fa ny fahafahana hoentinao manompo ny tenanao dia fahafahana zao tontolo zao ihany zany fa ny fahafahana dia ity no ahafahan'ny tompo anao tsy ho an'ny tenanao voalohany fa ho an'ny namanao sy ho an'ny hafa fa ny tenanao zay efa an'Andriamanitra zay efa iantohana ary io ampanapanterahanao zany fifaliana tiany tompo ataonao ho an'ny namanao zany no mitondra fifaliana ho anao. Zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra fa aza mety ho andevozin-javatra na inona na inona. Olona afaka ianao ry havako dia mahay zara mitondra tena tsara, mitondra ny fahafahanao tsy ho andevon'izao tontolo zao fa mety hampanontaniana hoe tompo efa no ahafahanao a inona ny tokony ataoko, mahasosa tsy mahasosa zao ataoko zao sao dia andevozin-javatra andevozy pilana na andevozim-bola na andevozy ny lafin-javatra tontolo zao mahatonga manao an'izao fa tsy noho ny fahatsapana fa olona no ahafahanao ka hanompo ny hafa. Fa afaka tsy havako tompo zotranao zahay fa efa niteny ianao fa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa zahay ary efa no ahafahanao tamin'ny ranao zahay dia nomenao fahazavantsaina ka afaka mandanja ny mahasoa sy ny tsy ny mahasoa tsy ny lalàna ivelany endrika ivelany no mibaiky ny fahafahanay fa ny fanahinao masina ty anatinay no mitarika anay amantatra ny mahasoa sy ny tsy mahasoa ko meo fahazavantsany zay tompo ahitondra tena tsara ahafantatra izay mahasoa ny hafa fa tsy ny mahasoa ny tenana ihany fa ny mahasoa ny hafa sy mahasoa ny voninahitra ary za vilanao andevozin-javatra izahay fa raha andevozin-javatra izay tsy azonao ampiasaina raha andevoziny zao tontolo zao zay tsy azonao irahina raha andevoziny nofo zay dia tsy azonao rakofana ny voninahitra ka tsy anaiky ny sitraponao fa ataon'izay tompo mba tsy ary fahefanoafahanao ka ho azonao ampiasaina zay rehetra eo aminay na ny fahasalamanay na ny herinay na ny tanjakay zay rehetra eo aminay dia azonao ampiasaina satria afaka izahay ary afaka mampiasa an'izay satria efa noafahanao dia terizo ny fiainany tsirairay avy tompo ho lafaka ho endry ho mahatoky ho mahay mitondra tena tsara ho tia namana ho tia havana ho tia tandrazana amin'ny fiainana isanandro eny tianao Andriamanitra metra ny zavatra rehetra dia mampahirezana io kristiana ny toetra tsara Jesoa. Amen.